Manoloana ny fanakanana ny mpitandron'ny filaminana indrindra makasika ny raharaha fanenjehana dahalo any Atsimonosy dia nivoaka tamin'ny fahanginany ary ny jeneraly André Hendrenarjona lehibe ny etat-major ny tafika malagasy tsy azo adinoina ho ny tenany fa maro ny mpitandron'ny filaminana lavo tao anatin'ny fanatanterahana ny asa dia ny fanenjehana dahalo tany amin'iny ilany Atsimonosy iny. Tato-pavao. Napatsay androany ny jeneraly Hendrenarjona André lehibe ny etat-major ny tafika malagasy fa misy ireo miaramila namony ainy teo am-panatanterahana ny asa nandritra ny fanenjehana dahalo tany Atsimo. Izay no navalony raha nanontaniana ny tsikera tatoato amin'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny tsy fanarahana ny zon'olombelona indrindra teo amin'ny asa fanenjehana dahalo tany Atsimo Madagasikara. Famerena fandriampahalemana tao asan-dahalo ny zavatra tiana fongaro. Mahavaliana amin'izany resaka izany manko dia raha mijery amin'ity hetsika ity zao maromaro miaramila maty no hoe nitakina tamin'ny dahalo hoe manajano zon'olombelona. Tsy izay resaka ataontsika mahitsy ilay zavatra fanenjika amin'ny dahalo ny any. Raha sanatria moa mamaly izy kosa moa ve dia tsy hisy ny fampitifirana ary tsy maintsy manao an'izay ezaka izay fa ny resaky ny olona moa be dia be. Mety efa nivalian'ny minisitra daholo angamba ny resaka rehetra tamin'ny fihaonana tamin'ny membre ny CT iny, izy mirahalahy izy ny segy izay dia reny ny zavatra maro ny tena misy ary tsy afaka ny ilaza mihitsy hoe tsy manaja zolona olona tsy nanao ninina ve moa andeha hosamborona na olona tsy manao ninina ve nandeha hifampitifitra amin'ny mpitandro filaminana. Ka tsy fantako hoe raha mitifitra zany izy dia tokony tsy amaly ve. Raha izay izy dia tsy takony zany ny andehanana any. Mikasika kosa ny fametrahana filakevitra manokana amsahana ny fanadihadiana eo anivon'ny tafika malagasy na ny conseil spécial d'enquête et de discipline au sein des forces armées dia nanambara ny général Hendrenarjona André fa nentina ametrahana indrindra ny fitsipy-dalàna eo anivon'ny tafika no antony nanavozana io filakevitra io. Io moa zany misy ny lalàna fa mikasika ny conseil d'enquête io atao amin'ny tafika ary raha fanidinihana amin'ny olombelona misy ny mety miopefy ary zahay atao amin'ny tafika raha fa manao tsy mety kosa ilay olona tsy aro bevatany an'ilay maramila fa raha diso ny zavatra nataony dia tsy maintsy mandalo amin'izay conseil d'enquête zay izy ary tokony atao haingaikaingana. Ahoana moa no ilazana amepo ohatra ray nareo misy maramila ray ohatra tratra mivarotra basy nefa tonga mandeha manambaratonga dia afaka. Donc zany atao maramila tsy maintsy mandray izay fepetra zay tsy afaka hitazona an'izany olona zany ato anatin'ny tafika intsony zahay. Ka raha fa manao tsy mety kosa zavatra hita tsy araky ny discipline zay fe dia tsy maintsy mandeha amin'izay conseil zay mba ahafahana manala azy ato anatin'ny tafika. Nanamafy ny lehibe ny etat-major ny tafika malagasy fa mbola mitohy ny fanenjehana ireo dahalo any amin'ny faritra Atsimo Madagasikara.